Ny Ministeran-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana dia nanatotosa fanadiovana faobe ny anatiny sy ny lalatsara ary ny ivelan'ny birao. Anio 7 Desambra 2024 araka ny fanapahan-kevitra no raisin'Andriamatoa Roland Ravatomanga, ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Tao anatin'ny fivorimbeny ireo tompon'andraikitra sy ireo talefa rano-teo. Hetsika iray entina hanehoana ny ohatra tokony atao ho fitandrona mandrakariva amin'ny fahadiovana sy fidiovana ny tontolo manodidina ny birao izao nototosaina izao. Toy izao ny lahatenin'ny Ramatoa Taleny fampiroboroboana amin'ny fidiovana mahakasika izany hetsika izany. Ny antony safidianana moa zany an'ity andro ity fa 7 volana Desambra dia faram-potoana moa zany dia tsara mihitsy izany hoe ho atao madio tsara ny ministera hiatrika an'ilay taona vaovao avy io. Dia ny anaran'ny ministera koa moa zany hoe rano fanadiovana fidiovana dia tena tokony rariny tokoa zany raha antsika rehetra atao ministera no manome ohatra ho an'ny mponina ho an'ny rehetra zany ny momban'izany hoe rano fanadiovana fidiovana izany satria misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ilay izy dia rehefa madio tsara zany ny toerana hiasana mazoto miasa salama tsara dia mahafinaritra zany miasa ny toerana ohatran'izany. Ny fanometanana tamin'izany ireo talesy teknisianina maro mba hiainana toe-tsaina miasa am-pilaminana sy hanana fahazotoana miasa ao anatin'ny tontolo andro madio. Izy aloha tokony isan'andro ngamba manao an'ilay fanadiovana faobe fa tsy hoe tena androany ihany. Tapaka ihany moa tao amin'ny fivoriana tamin'ny fitondrana tatao ministera. Fa ny atao voalohany aloha ngamba ny fatatsika fa resaka fahadiovana tokony lasa fiainana ilay izy. Tsy hoe isaka faran'ny taona ihany moa fa mba asiana marihana kely aty amin'ny ministera. Ary heverinay fa na ny ministera hafa dia tokony atao zao. Tsy any ministera hafa fa ny tokantrano tsirairay avy ihany tena tokony manao an'ilay fanadiovana satria izay fanadiovana rehefa madio anao dia salama afaka mamokatra. Ho mariky ny ato hoan'ny loto zany ho an'ny tolona ho amin'ny fanadiovana dia tsara tokoa matoa dia atao marika zany dia diovina daholo mihitsy ny birao esahana no manodidina azy sy ny rehetrarehetra. Dia izay zavatra izay tena marika koa ny fahadiovan'ny toe-tsaina satria raha tsy eo anatin'izay fahadiovan'ny toe-tsaina izay koa tsy afaka ny andrositra, tsy afaka mihitsy tsika ny hitarika ny olona koa amin'ny fanadiovana ny manodidina. Dia izay zao teny kely tsara marihana zany hoe rehefa madio ny manodidina dia ankoatra ny fahasalamana zany madio ny toe-tsaina afaka mandroso miteraka fampivoarana ho an'ny tena sy ny manodidina ny tena. Natao ihany koa hitsenana ny taona vaovao 2024 izao hetsika izao. Manamafy izany Ramatoa sekretera jeneraly ny Ministeran-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ny andro zany dia nandraisan'Andriamatoa ministra Roland Ravatomanga, ministra ny rano fidiovana fanadiovana, entina anaovana fanadiovana faobe amin'ny Ministeran rano fidiovana sy fanadiovana ny ministera tarihana. Noho izany dia mipiasa tsirairay avy tsy isan-kanavaka isan-kanambaratonga no mifandrimbona miara-misalahy manadio ny biraony avy. Marina fa efa misy olona voatokana tompon'andraikitra manokana misahana ny fahadiovana eto amin'ny toeram-piasana. Fa ny androandroany zany dia natao fiara-mientana faobe ho an'ny mpiasa rehetra anatanterahana izany fanadiovana izany. Izao no natao dia mba fampitana amin'ireo mpiara-miasa rehetra fa tsy tokony ny any tokantrano irery ihany no diovina fa miara-manao ny asa satria ny entan-jaray mora zaka. Tsaratsara kokoa raha miara-mientana satria be dia be ny mpiara-miasa ny efitrano nefa olona vitsivitsy azo isaina amin'ny rasa-tanana ihany ny mpanadio. Ka izay no nandraisana izao fanapahan-kevitra izy.